marina tokoa zany zao fa deuxième promotion de sortie zany zao amity taom-pianarana amin'izao taona 20 sy 20 zao ka ny filière ivoaka amin'izany dia ny filière telo zay misy eto amin'ny université Masca dia ny agronomie, ny paramédico ary ny communication multimédia. Reo zao no avoakanay amity amin'ny volana avril izy ia. Eo fitambaran'ireo zao eo amin'ny impolo eo amin'izany hoe matombo hoe mamoaka mpianatra zany ianao dia mazava tsara zany fa rehefa nahazo ny moyenne raiky izy ahafahana ahiatrehana ny mémoire, ny soutenance ary zareo fa raha ohatra hoe ny valeur an'ilay mpianatra zany dia azony lazaina fa tsy ambaka an'izay rehetra mamoaka mpianatra ny ankizy mivoaka vita amin'ity ka tra institut Masca ty zay koa de toute façon efa nisy tamin'ny andehany tamin'ny voalohany zay azo lazaina hoe nahafapo ihany koa ny fahaizan'ireo ankizy ireo ary ireo ankizy ireo zay efa lasa tamin'izany fotoana zany ary ny agronomie sy ny paramédico moa zany no ny efa nisy tamin'izany fotoana zany ary azo lazaina fa efa plus ou moins casé daholo ny ankabeazan'ireo zao any amin'ny toerana alehany any. Ny androany aloha ny fotoana ny androany dia resaka fifampiarabana nataon'ny mpampianatra ary ihany koa mbola fanentanana an'ireo mpampianatra mbola hanao tsaratsara kokoa hatrany na any amin'ny lycée zany na ty amin'ny université dia ny andro androany zany natokanay ifampiarabana sy fanentanana amin'ny asa zay mbola miandrinay amin'izao fotoana zao. Tena misy tokoa ny olana zao ny fanabeazana ny tanora amin'izao fotoana zao indrindra any amin'ny le ambaratonga voalohany faharoa fahatelo zany hoe ny amin'ny niveau 2 niveau 3 voalohany aloha le fivavina ny fandehan'ny fampianarana zay apetraka ny fanjakana miteraka olana ihany satria ny fanjakana raha nanovany programme tsy nametraka fampiofanana ny mpampianatra ary nametraka ary izy ohatran'izay koa zatra somary mampalahelo any amin'izao fotoana zao ohatrany ataon'ny fanjakana kila baoly sekoly tsy miakina fa ny an'ny fanjakana ihany saika ampahafantariny raromelohany zany fivavana sy mifandara mpampianarana zany. Ny manaraka an'izany ny olana ihany koa dia amin'izao fotoana zao ny fomba fanabeazan'ny ankizy tsy mitovy amin'ny taloha. Ny ankizy amin'izao fotoana zao tsy azo tenenina, tsy azo bedesina, tsy azo sazina, tsy azo kapohana dia raha roton'ny mpianatra zay ty rafitra zay dia na tsy manao devoir izy na tsy mianadesiny dia tsy hita dia ohatrany hoe manahirana moa le miteny hoe jerena fotsiny kanefa karazany jerena fotsiny izy amin'izany satria zay ny zava-misy dia fanentanana azy ara-tsaina araka toetsaina fotsiny zany no entina ampianarana azy amin'izao fotoana zao tena olana io satria arak'izay voalaza teo zay hoe tsy azo atao ninina izy. Taloha izy natao hoe APC, approche par la compétence, ary zao izy atao hoe APO, teo izy aloha lasa hoe APE dia lasa hoe PSE ndray zay tsy dia tena mbola hitan'ny mpampianatra tsara ny tena hoe inona marina moa ny application atao zany hoe PSE zany dia tenenina fotsiny eo amin'ny radio zany fa tsy tena mivatana amin'ny école mbola za dia samy laza fa ny 90% ny mpampianatra sy ny école mbola tsy tena mahafantatra tsara inona marina zay tena anatin'izay PSE zay. Ny angatahanay manoloana zany zavatra dia mifampitoviny fanjakana ny fomba fitondrana ny école rehetrarehetra na privé izy na fanjakana izy zany hoe tokony ampitovina lenta daholo zany ny sekoly rehetrarehetra satria samy zana-bahoaka daholo no mianatra amin'ireo école reo ary tokony mbo mena tombony keo ary privé amin'izany satria ireo ny mandovoly ny ray aman-dreny tokony mba hoe izy manamaivana fanjakana zany ny fisian'ny sekoly tsy miakina amin'ny fanabeazana ny zanaka malagasy hoe ny indrokely tsy hoe inona ny indrokely fa manatsara n'le fampianarana mihitsy mifanovana n'lisy fa tsy fahalalan'lay mpampianatra n'izay atao provana mivotoatin'izay PSE zay mbola somary olana. Aty amin'ny université koa manahoana hoe inona moa le olana amin'ny fanatanterahana mety amin'ny université aty voalohany aloha ny fikarakarana ny taratasy azonany habilitation zany dia tsy dia mora mahazo an'izany fa tena
manahirikirana ihany ary zay moa zany zao dia fanazo zany habilitation zany a dia fanazo koa ny reconnaissance ny fonction publique eo amin'ny resaka diplôme zay avoaka ane moa zany dia gradinay dia hoe licence ny diplôme zany hoe bac plus 3 zany no mivoaka eto amin'ny institut supérieur ny masika sabotsy namehana